mampijoro amandrakariva ho tanteraka amin'ilay planina sy programme ilanao ahy ifarany tiany taona Jesosy ahy nisotra ny amin'ny tombonandro rehetra sy ny fahafahana rehetra ny fitehirizana rehetra ny fijorona rehetra nandritra izay taona rehetrarehetra izay indray ary mbola hiatrehako ny taona ho avy raha mbola sitraka ao makasitraka androany ny amin'ny fotoana mbola ahafahako mandray teny satria fantatra fa aina ho any izay mahazo azy zany ary fanasitranana ho an'ny nofony rehetra mitenena tompo fa meno anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy ny tompo dia miangavy anao azo toerana. Amen. Atao anaty baiboly betsaka valim-panontaniana no zaraiko androany. Fanontaniana izay napetraka tsika mikasika momba an'ilay hoe fahasoavana. Be dia be ny olona mampianatra n'ity fahasoavan'Andriamanitra ity amina karazana interprétation maro ary betsaka amin'ireo olondreo mametraka zany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra zany ho toy ny fahafahanao manao izay tianao satria efa namelanao indray mandeha Andriamanitra. Fa androany tena terepanahy mihitsy amin'izay façon sy fomba hitenenan'Andriamanitra amiko mba ahafahako mizara an'izay nomeny tompo amin'ny alalan'ny fanamasina hitondra antsika ao anatin'ny fahazavatsiaina ny tompo ary azoko antoka fa raha tena marina sy fahamarinana ny zavatra zaraina dia ampiaikiny ao anatinao ny fanamasina hoe tena izay le fahamarinana satria io tsy misy hoe ry marina na ry fanamasina anatinao ihany ny confirmer an'ilay izy amin'ny alalan'ny teny izay voarainao dia nokatra ny fonao ahafantaranao ny marina. Dia hoy Jesosy hoe ary ho fantatrareo ny marina dia ny vokatra le marina fantatrareo dia tsy maintsy délivrance. Zay no nafaka anareo tsy ho andefo. Kanoany hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny vokatra sy fahatsarana miafina ao ambadiky ny fahasoavan'Andriamanitra. Genesis 3:7-7 ka 4:4. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah tamin'ny Abrahama aoko fantatrao aoko fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompon'ny olona any ary ho ampahoriany 700 taona izy ary zany fireneny zany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka zany dia voaka mitondra harem-behivavy izy. Genesis 3:7 ny 7:7 ka hatramin'ny 4:4. Hitantsika tsara io teny io fa Jehovah Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama. Abrahama mbola tsy Abrahama fa mbola fony izy Abrahama. Zany hoe mbola tsy nanova ny Abrahama akory Andriamanitra ho Abrahama nefa mitosaka melohan'ny fotoana ny van'ny fiainan'ny Abrahama sy hanomezany azy taranaka izay ho programa hitranga amin'ny taranany any aoriana izay tsy voatery hoe ho izy. Miresaka mikasika momba ny Moizy Andriamanitra eto sy ny Israely tany Egypta hoe ho ampahoriana any ny taranakao. Andriamanitra zany rehefa miresaka aminao dia miresaka zavatra lavitra be izy. Andriamanitra tsy mijery ny androaninao fahasoavana zay le fahasoavana. Tsy mijery izy hoe inona ny zavatra hitany fa izy Andriamanitra mitsenanao ny amin'ny omega izy melohan'ny fotoana isehoany fahalifaha eo amin'ny fiainanao. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy azontsika sokajiana ho isan'ny olona anankiray azontsika terena ara-potoana. Hoe zavatra mahaterentsika dia terentsika ara-potoana izy tereko amin'ny finoana. Tereko ohatry ny omby vavy be ronono mba hamoaka ronono tiako sotroina ara-potoana. Fa Andriamanitra izy efa tonga aloha any amin'ny arrivé alohan'ny départ irahanao aminy. Ary zay mahafinaritra androany marina teteny aminao fa eto hoe Abrahama jereo ao amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:5 ao amin'ny Genesis 3:7 ny taran'i Abrahama zany io izy tsy manao taranaka ary ny amin'izay hoe rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehovah tamin'ny fahitanaka ny hoe aza matahotra ry Abrahama zany no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Andriamanitra zany maneho présence any amin'ny Abrahama hoe ampoanao ny fanotronako. 2 ary Abrahama Jehovah tompo inona no menao fa za mandroso fanterana nefa tsy mananjanaka ary no tompony izay ho any dia ilay Eliezer avy any Damaskosy. 3 ary Jehovah ary koa Abrahama indro izaho tsy nomenao fara andimby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko ny andova. 4 ary indro ny teny Jehovah tonga tamin'ny nanao hoe tsy handovanao zany
fa zay ateraka ao dia izy no andovanao. Ny fadimy dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angely lanitra i Abrahama ka izy nkitany raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka an'ireo ny taranakao, ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisaina ho fahamarinana zany. Hitantsika izany fa amin'ny toko 5:10 i Abrahama ao anaty fitarainana, ao anaty olana. Misy problème i Abrahama. Dia nizarainy tamin'Andriamanitra hoe zao ny zavatra hitranga dia zao no tsy maintsy ho conséquence ny fisiany zao zavatra zao raha mitohy lavabe zao zava-misy hitany masontsika zao. Dia ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, nao izy Andriamanitra. Ny fomba fijerinao tsy voatery ho fahamarinana. Ny hitany masonao dia zay manjoanao androany fa ndao hitariko ny vision anao. Vasta be. Jereo ny lanitra dia isao nkitany. Andriamanitra tiany eo amin'ny Abrahama hoe ny Andriamanitra zay vavahanao ka présent eo amin'ny fiainanao androany. Dia Andriamanitra tsy azo ferana ao anatin'ilay fomba fijery voafetra maha Abrahama anao ao anatin'ilay. Hitanareo, misy fotoana zany tsika ny problème tsika. Ary zay mihitsy ny lasa problématique. Dia zavatra tsotra. Isika mametra ny fomba fijerytsika ny zava-misy. Raisitsika Andriamanitra. Dia hoentintsika eo amin'ny tontolontsika fa tsy manaikitsika hoentin'Andriamanitra ao amin'ny tontolony miatrikady. Zao n'izy teto Abrahama niresaka tamin'ny Andriamanitra, vita io resaka io. Niteneny hoe tsy andovanao zany ny taranakao ihany, jereo fa kitana sy mifasika ny taranakao, jereo isao ny kitana raha voisanao eny amin'ny lanitra, fa ohatran'io ny taranakao. Dia nino Abrahama dia nisaina ho isan'ny fahamarinana zany finoana zany. Hitanareo? Ny finoana dia fatikina ny zavatra tenena fanehoana ny zavatra tsy tozy ny Hebreo toko 1:1. Ny finoana dia ny fahafahatsika misitraka tsy zavatra lazain'Andriamanitra tsy takatry ny saitsika fa ekentsika ho fahamarinana ao anaty. Zany zavatra zany efa toriana foana. Fa raha tsy aina zany zavatra zany dia tsy sitraka vokatra zany tsika. Tsika manantena ao anatin'ny ady fandresena. Nefa ny saitsika tsy mety miova mifanaraka amin'izay zavatra rentsika avy amin'Andriamanitra ka hitondra fanantenana sy fahatokiana ary fiadanana ao anatsika izay zavatra rehetra reny ny sofintsika avy amin'Andriamanitra. Ary io ilay zavatra tiako hanairana antsika androany. Amin'ny 19 amin'izay ary tonga ny fotoana. Dia hoy Jehovah tamin'ny Abrahama. Zao tiako fantatro ty zavatra ty. Fa maninona moa ny fantatry nampafantan'Andriamanitra ny Abrahama. Zavatra anankiray tiako ny isokafany saitsika dia zao hoe Andriamanitra ny miresaka amin'ny olona mandalo hoe. I Abrahama tsy ho tonga any amin'ny andron'ny Mosesy mihitsy ny taonany. Efa 400 taona maromaro teoriana vao tonga Moïse. Kanefa ny zavatra hitranga any amin'ny andron'ny Mosesy no nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tany amin'ny androny. Nefa Andriamanitra mahalala fa i Abrahama tsy ho eto an-tany amin'izany fotoana zany. Fa maninona Andriamanitra no miresaka amin'ny olona mandalo programa mandrakizay any amin'ny ho avy. Teteny aminao fa tsy mifarana eto an-tany no fiainanao. Fa na i Abrahama matoa ny resahany zavatra ho hitany no tenenin'Andriamanitra azy. Zany hoe na efa mody any amin'Andriamanitra azy Abrahama dia afaka miteny amin'Andriamanitra io ilay zavatra niteneniko taminao fa mitranga. Hitanareo ny remise en question mahatonga ny finoantsika ho baraingo. Dia satria tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra tsika. Androany maraina ty hanokatra ny ao anatin'ny fonao ahalala fa tsy eto an-tany ny fanaperana. Tsy ty fiainana ity ny fanaperana. Misy fiaina-kafa tsy manam-pahataperana iarahantsika amin'Andriamanitra. Ratsy zany Andriamanitra tsy niresaka tamin'ny Abrahama ny programa ny taranany any aoriana satria na tsy eto tsony azy Abrahama dia tian'Andriamanitra ho lazainy amin'ny Abrahama ny fitohizan'ilay programa teto ambony tany hifandraisany amin'ny mandrakizay any Abrahama any aoriana ampahafantarin'Andriamanitra any Abrahama hoe jereo fa miara-mahita tsika fa reo ilay zavatra niteneniko taminao fa tsy nanitaka anao fa zay nilazaiko dia nitanterahako. Ry kristianina malala, raha fantatrao ny asaribidiny mandrakizay, raha fantatrao ny asaribidiny fiainana ho avy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tsy hanao kitoto tsika eo am-panompona azy. Tsy hanao kitoto satria fantatsika fa ny atao hoe fiainana dia tsy ny fahaizantsika amin'ny taraina satria mahamay ny atao manodidina antsika. Lasa mpifosy ianao. Tsy zany ny andrasan'Andriamanitra aminao. Nanay fizantoetra ireny
Hijerevan'Andriamanitra kaiky ny ao anatinao. Tsika tsy natao hoe eto an-tantsika no andray valipity amin'izay zavatra rehetra misy. Ataontsika na tsara na tsy mety. Fa ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'ny olona eto ambony tany dia hojinjainy avokoa ary andraisany valiny avokoa avy amin'Andriamanitra. Noho izany no mampety antsika rehefa misaintsika hoe misy tontolo iandrasan'Andriamanitra antsika mihoatra ny ho hita maso ty dia anomboka hanitsy ny diantsika sika ao anaty fitandremana tsara sy fiamberana tsara mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataontsika ny amin'izany. Dia jereo ny zavatra misy. Eto amin'izay iresaka kely mikasika momba ny fahasoavana. Teo resaka momba ny Abrahama sy ny fiainana mandrakizay. Matoa Andriamanitra miteny manao programa mandrakizay dia mampafantatra ny Abrahama izy ny zavatra tokony ataony amin'ny taranany. Ny fanekena ara-taranaka izay nataony Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany dia tena zavatra mazava be mihitsiny. Hoe nanao fanekena ara-taranaka aminao ary izay fanekena ara-taranaka ataoko miaraka aminao zay no atonga anao pahalalako mieloha ny zavatra hitranga any aoriana amanjato taona maro avy izay ho tanterahako amin'ny taranakao na tsy eo tsony azy ianao. Dia zao le izy. Ozy Andriamanitra. Zao ozy izy ao koa fantatrao marina fa ho vahinany amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompo ny ololany ary ampahoriany efajato taona izy hatramin'ny fepotona ny tenenin'Andriamanitra. Ary zany firenena zany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko. Zany hoe Andriamanitra ny teny hoe hitsara ny firenena io ary rehefa afaka zany dia hivoaka mitondra harem-behivavy izy. Zany hoe ny fiafaran'le zavatra ny lazain'Andriamanitra tsara be. Fa ny zavatra ny tantarainy eo aloha ro programa mikasika momba ny fanandevozana efajato taona sy ny fitsarana n'le firenena. Dia mahafantatra anao ve rehefa hitsara ny firenena io Andriamanitra dia nampiasa Moizy. Nampiasa Mosesy izy. Tandido ny fahatongavan'i Jesosy amin'ny fanjakana arivo taona isehondreo olombovonjy rehetra izay niaritra niaraka tamin'ny tompo hitsara ny fokony Israely ihany koa. Azonareo ny fotoam-pitsarana zany dia tsy hoe fotoana ratsy foana. Fa raha tsy tianao zany, raha tsy tianao ny ho tsaraina dia ny eto an-tany aza mitsara. Misy zavatra tiako hoe asa nahazo tsika ilay zavatra tian'Andriamanitra. Hitanareo Jesosy miteny aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Elanelana kely zany ny ahatonga anao ho mpitsara sy maka ny toerany tsaraina. Satria rehefa tsy mitsara mihitsy ianao dia tsy ho tsaraina. Zay ny tiany Jesosy ho tenenina. Ahoana ny attitude-n'ny olona tsy mba mitsara ny hafa? Rehefa tsy mitsara ny hafa ianao dia mitondra ambavaka azy. Dia nananao azy le toe-po-panetretiny sy toe-panaraka an'Andriamanitra ahafan'Andriamanitra manangana anao isan'ny mpitsara amin'ny fotoana tokony hitsarana. Zany hoe ny zavatra rehetra ne ho ataonao hitanareo fonombola mpisipy ianao dia tsy mahazo manao ny fiainan'ny mpivady. Fa rehefa mpivady ianao dia tsy mahazo miala amin'ny fanaon'ny mpisipy. Azonareo fipetraka izy. Zany hoe le zavatra ataonao tsy mety io. Le zavatra ataonao tsy mety io. Androany le izy ny tsy mety amin'le fotoana tsy tokony hanaovana azy. Fa rehefa amin'ny fotoana tokony hanaovana azy tsy maintsy atao ndraika tsy manao ianao dia tsy mety ndray. Raha tsy ataonao le zavatra tsy nety nataonao teo aloha nefa tokony hety amin'izay ny fotoana tokony hanaovanao anazy. Ka izy problème na fotoana izy fanapakevitra. Izay zavatra tokony ataonao amin'ny fotoanany irian'Andriamanitra aminareo rehefa mpivady. Aza ezahana tanterahana amin'ny fotoana mampisipana na mampifamofo anareo fahadisoa zany. Ohatr'izay mihitsy le zavatra mitranga tian'Andriamanitra ho tenenina. Eto an-tantsika tsy nomena fa efa-pitsarana dia mila mitandrina ianao. Satria tsy nomena anao zany maninona ny raisinao. Zay neny ny antisipeny Damaseva neny finanany azy fahalalana tsara sy ny ratsy natonga azy nandova fahafatesany. Fa amin'ny fotoana ho azo omen'Andriamanitra anazy ihany ho azo hoaniny rehefa Andriamanitra miteny tonga amin'izay ny fotoana ho ano. Satria ahiratra maso ny ahalala ny présence ny Satana amin'izay hoe kay misy faharatsiana eto ambony tany fa ny fefen'Andriamanitra tsy hita an'ilay faharatsiana aloha mandra-pahatonga ny fotoana hitsarana azy. Tsy marety eka hoan'Andriamanitra. Ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy zany dia azo tsy hoe tsy azo hoanina fa amin'ny fotoana omen'Andriamanitra fahafana ny olona hirana mba ahiratra ny masony ho mpitsara n'ilay fanahy ratsy zay nienjera teto ambonin'ny tany ka tokony hoe sorony eto mandrakizay amin'izay. Zany hoe raha ny tokony izy tokony efa elo Satana no any amin'ny elo.
Fa natonga ny Satana tsy tany amin'ny elo fa nahazovahana mandraky tiany androany mampahory ny olona nefa efa kely sisany andro mba mity hafa mafy moa an'Andriamanitra. Dia vokatry ny tsy fankatoavany Damaseva ny tenin'Andriamanitra tsy fananana faharetana. Teny aminao androany maraina. Zany mahavokatry ny fanahy ny faharetana. Mila mianatra tsika miaritra. Mila mianatra tsika miaritra. Miaritra fakapanahy. Miaritra tsy mitsara ny hafa. Miaritra mandefitra, manetry tena, mifampitondra mambavaka, mijoro amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, manao izay akasitran'Andriamanitra, dieny ety ambonin'ny tany. Ahoana no fisehon'le hoe fahasoavana? Ny fahasoavana dia ny fahafahan'Andriamanitra, ny mason'Andriamanitra mahita ny olona. Andriamanitra zany dia Andriamanitra ny fahasoavana hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Fa ny rahatongavan'i Jesosy vao nisokatra ny vanim-potoana na ny fe-potoana amin'ny fahasoavana. Fa Andriamanitra efa nampiaina ny olona tamin'ny fahasoavany hatrany amin'ny Genesis. Hatrany amin'ny andron'ny Genesis. Ahoana ny tenenako an'izany? Mba fantatrareo ve fa maso-pahasoavana no nijerevan'Andriamanitra ny Moïse. Nipetraka tao an-tranon'ny Farao, nanompo sampy niaraka tamin'ny Farao tao. Tena ny ankohaka mihitsy tamin'Andriamanitra Farao satria taizany taona nandritra ny 70 taona. Fa maninona ny tsiringany Mosesy? Nazono ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Nazono ny fahasoavan'Andriamanitra izy mandra-pahatonga ny fotoana iovany. Zay mahatonga Baiboly milaza fa fahasoavana ny namonjena anareo. Tsy hoe ianao akory ny ratsy indrindra teto ambonin'ny tany ka tsy vitan'Andriamanitra ny hamonjy ianao. Tsy ilaina ny fahasoavana raha tsy very aloha ny olona. Saika tsy ilaina izy amin'ny fahasoavana zany. Raha tsy very ny olona ka nanota ny olona. Fa teto ny zavatra tiako azavaiko tsara mihitsy ny zavatra misy. Ny fahasoavana zany dia tontolo feno mistera isehon'Andriamanitra mity antsika sy mamonjy antsika ao anatin'ny fahalementsika sy ny tsy famendrentsika. Fa fahasoavana namonjena antsika. Tsy vokatra izay nataontsika zany ozy izy Paoly, fa nataon'Andriamanitra ao antsika. Fa fonombola mpanotsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Ary eto fonombola tsy teraka akory Moïse. I Abrahama nefa nampahalalàn'Andriamanitra fa izy taranaka avy amin'ny Abrahama atao hoe Mosesy. Tsika nalala taty fa Mosesy le nitondrony. Zay olona tsy mendrika efa voatokantrano Farao, nanompo sampy, nanao izay nampalahelo an'Andriamanitra. Olona tsy tokony ao anatin'ny divine election akory, tao anatin'ny fifidianan'Andriamanitra akory. Fa noho ny fahasoavany dia natsangana avy amin'izany firenena zany mba hamoaka ny olony avy any Egypta ho any amin'ny tany izay nampanantenana azy. Ka ny maso-pahasoavan'Andriamanitra zany tsy maso mijery ny présent an'ny olona, fa maso mijery sy efa mahita ny fiafaran'ny olona sy ny antom-pisiana ilan'Andriamanitra azy. Avereny hoe fahasoavana namonjena. Mosesy zany tao Farao mpanompo sampy, jentilisa maloto, kanefa tao anatin'izany izy noho ny fidian'Andriamanitra. Romanina 5:9. Inona ny zavatra mitrango amin'ny Romanina 5:9 ry havana? Ovakitsika izy rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voasoratra ao. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ka ny fahasoavana dia ilay fisehoan'Andriamanitra amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony mamerina sy miantso ary maharitra eo am-pamerenana anao. Mosesy tao Farao nandritra ny 70 taona ary taoriny izy natsoin'Andriamanitra. Rehefa hoe natsoin'Andriamanitra izy dia noentin'Andriamanitra tany anefitra izy. Ary rehefa noentin'Andriamanitra sy nantsona any anefitra izy dia zao ny zavatra nitranga, anankina zavatra goavana teo amin'ny fiainan'ny Mosesy Andriamanitra. Andriamanitra zany manomana olona anankiray anafaka firenena anankiray manontolo. Ary rehefa Andriamanitra miditra tsetra amin'ny fahasoavany, tena miangavy ianao vono daholo ny kajinao sy ny fisainanao sy ny maha-olombelonanao sy ny fijery ara-nofo. Fa rehefa Andriamanitra manangana olona anankiray amin'ny fahasoavany, mahery lavitra noho ny tafika fitsosona mitambatra izy. Mosesy ny tsy nisy miaramila fa tena anankiray fotsiny ny teny tanany, kanefa firenena iray manontolo na ny ran'Andriamanitra azy ho afahany. Farao amin'io manana soavaly, kalesy, miaramila, kanefa Andriamanitra naniraka Mosesy olona tsy mahay miteny akory, fosy Andriamanitra hoe mandana avoay ny oloko anompo ahy. Ny zavatra rehetra ny ran'Andriamanitra antsika dia tsy miankina amin'ny olona fa Andriamanitra tanteraka. Noho izany fahasoavana ny namonjeny antsika.
Rehefa Andriamanitra no miteny hoe izao ataovy dia aza misaina mihitsy zay fomba hatateraka an'ilay izy. Fa zao fotsiny ataovy zay azon'ny tananao atao fa ny tompo mombanao. Ary ao anatin'izay fomba fiasan'Andriamanitra zay dia hozy izy Paoly nisy fotoana. Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy. Matoa Paoly nitaraina hoe nisy tsilo iraky Satana nalefa namely anahy. Mafy be zany matoa Paoly nitaraina. Intelo aho izy izy no sisika hoe mba hafa ho Andriamanitra. Fa zao navalan'Andriamanitra azy ahampoanao ny fahasoavako. Ka ny fahasoavana tsy hoe fanomezanao n'Andriamanitra anao fahafahana afaka hisitraka amin'ny fahaiza-manao ny fotsiny. Ahafahanao mamoaka firenena anankiray tsisy maramila fa tena fotsiny fahasoavana zany. Zany hoe ny impossible sy ny zavatra tena hoe incroyable no ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana amin'ny endriky ny famonjena sy amin'ny endriky ny fanafahana zay tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika. Tsy izay ihany fa ny fahasoavana ihany koa dia mavita mitahiry ianao. Ohatry mitsipozipozy ohatry ny ho faty zany Paoly. Ny poziny reradava tsy mananaina ohatry ny olo hoe efa hoe andrasako ho faty zany nefa ela velona satria ny fahasoavana no mitahiry azy. Teteny Andriamanitra hoe le grasiko ao anatinao ampy aza mitaraina fa efa misy zavatra ao anatinao afaka hitahiry ianao. Mety reraka ianao, mety tsy mihinana matetika ianao, mety miaro torolava ianao, ohatry ny mbetsaka ny ohatry ny ho faty zany. Fa zao Paoly aza matavatra ampoanao ny fahasoavako. Hitanareo ny fahasoavana zany dia zavatra ahafahantsika miaina sy misitraka ny fahatsarandriamanitra sy ny fahasoavany tamin'ny namonjeny atsika. Fa ny fahasoavana ny fanantsika fahasoavan'Andriamanitra tsy midika hoe manome antsika permission Andriamanitra hanota. Zay mahatonga le hoe vanim-potoana amin'ny fahasoavana zao. Ny hoe vanim-potoana amin'ny fahasoavana maharitra Andriamanitra. Be dia be ny zavatra hitehirizan'ny fahasoavana antsika. Raha ny tokony tsy tokony ho etsitsony tsy tokony eo koa ianao. Fa fahasoavan'Andriamanitra mahatonga anao ohatr'izao io. Fa inona ny antony hampaharetan'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny famindram-pony eo amin'ny fiainantsika? Mba hahafahantsika miverina tsara sy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga vanim-potoana amin'ny fahasoavana izy fiafarany io fa tsy mandrakizay. Ary iny tiako anairana antsika. Matoa Jesosy miteny hoe miambena fa tsy fantatrareo ny iverenan'ny tomponareo fa maro amin'izany. Matoa Jesosy miteny hoe maro amin'izany ny zavatra be dia be alohan'ny fotoana iverenany. Ireo karazana endrim-pamitahana tiany devoly raha tsy nisy famindram-pony teto ambony tany lanitra ty tany ty. Fa no famindram-pon'Andriamanitra be loatra mahatonga ny olona manararoatra amin'ny fanaovan-dratsy satria mamindra fo izy. Ny famoram-panahan'Andriamanitra sy ny fitiavany dia mitaonanao hibebaka. Tsika zany matoa ao anatin'ilay vanim-potoana amin'ny fahasoavana dia miandry ny toe-pontsika Andriamanitra mba ahalala ny disponibilité na ny fahafahantsika misitraka n'io fahasoavana io. Iverenantsika aminy, andraisantsika ilay toetra avy aminy, iainantsika sy hanahafantsika azy. Ny tompony fahasoavana mba ahafahantsika manana tombonandro amoaka ny vokatry ny fanahy. Mosesy anie nitondra lalàna kanefa nisitraka fahasoavana izy. Raha mandinitsika ny Exodosy tonga telo amin'ny telopolo, ny 9 ny 17, ny 11 ka amin'ny 17, ny 14 ka amin'ny 19 amin'ny Exodosy tonga telo amin'ny telopolo ny trano vakina fa lava be. Dia zao Mosesy izy nitondra lalàna fa nena tamin'ny fahasoavana. Inona ny zavatra anseho? Izy afaka mifankahita amin'Andriamanitra ivelan'ny tranolay. Nefa izy nitondra lalàna fa tsy afaka mihaona amin'Andriamanitra ivelan'ny tranolay ianao fa tsy maintsy amin'ny hevitra masina indrindra. Dikan'izany fahasoavana ny eran'Andriamanitra taminy. Satria ilay lalàna netiny tsy niainany fa tao anaty fahasoavana izy napiatra an'ilay lalàna. Mila atsika tsara zany ty fahamarinana ity. Andriamanitra dia maneho ny tena ny fanandrify amin'izay sehoiny. Zay ny révélation mahasamihafa ny Abrahama, mahasamihafa ny Mosesy, voanetin'ny pasteur zao teto moa tamin'ny herinandro lasa. Zany hoe ny karazana révélation tonga eo amin'ny fiainanao dia misy ifandraisany amin'ny fisokafanao ara-piomborana amin'Andriamanitra. Rehefa mitombo ny fahatakarana anatinao dia manomboka miseho koa Andriamanitra manamarina an'ilay fatran'ny fahatakarana amin'ny fahasoavany. Ohatra, i Abrahama niteny hoe raha misy 50 marina adivarotro amin'ny 50 marina ka hatramin'ny ray. Olona ray ary Paul nahita hoe tsisy marina ny olona ray ary dikan'izay ringana ihany Sodoma sy Gomora.
fa hozy izy Andriamanitra. Satria tsisy olona ray marina eto amboniny tany. Moïse ndray tonga ny teny, "Hoaringako indray hozy Andriamanitra, hoaringako indray zanak'izy." Hozy izy Mosesy, "Mibebahy ianao Andriamanitra zay mitsy izy, bebahy ianao Andriamanitra amin'izany teninao zany. Fenao neny namoaka andreo sy mitondra andreo taty. Ary tsy maninona raha tsy maintsy andringa ianao satria tsy mahafaky baiko anao za ringana fareo velomy." Tonga dia tonga saina Andriamanitra hoe misy olona manana fo, manaiky afoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Teo izy Andriamanitra kalitaona fahalemem-panahy zany. Dia tonga ny ide tao amin'Andriamanitra hoe alao ny anano ataoko tonga aloha tena fiainana fa lavika tsy Mosesy mihitsy no libérateur Mosesy fa tsy sauveur. Mosesy mpanafaka fa tsy mpamonjy. Teo izy Andriamanitra. Tena tonga dia tonga saina Andriamanitra satria natiorana Andriamanitra zany mora voakasiky ny natiorany. Rehefa nany aminao le révélation miaina ny natiorany. Ny mandona an'Andriamanitra tsy zavatra toriana fa zavatra iainana. Ny ainan'i Moïse le izy. Voadona Andriamanitra hoe misy toetrako ao Moïse. Fahalemem-panahy. Zany no tena atao hoe fahalemem-panahy. Moïse tsy nepanga, hitan'ny Moïse daholo ny fahadalan'Israely, mandreraka amin'ny fimonomonona ny zanak'Israely. Fa raha tianao Andriamanitra, eno ty afatra ty ho an'izay te ho lehibe ahita sitraka amin'Andriamanitra eo masony. Rehetra miaino aheto androany maraina. Raha tianao ny hita sitraka amin'Andriamanitra, ieno Mosesy daholo ny fahadalan'ny zanak'Israely rehetra, fa jamais izy ny antsony Josoa hoe tena tsy vitako mihitsy ny atao amin'ny finiasa. Masosotra ny atao ny anina. Fa ny raisy ny toetra ireny, ny camouflage tao izy. Ny raisy ny moramora tao, dia ny tazominy tao, koboniny tao. Andriamanitra indray ny sorena. Efa hitako fa miaopefy loatra reto satria mahita fandeferan'i Mosesy izy. Andriamanitra indray ny sorena. Vonoko daholo raha fanangana firenena avy aminao, opportunité ne zany. Inona koa ny tadiavina fa taranako Mosesy daholo zany ny olombanina rehetra teoriana. Tsy misy ohatr' zany. Fozy Mosesy non. Tsy faly izy hita ny hafa ringana na misokatra aza ny opportunité ho azy. Zany toetra tsara. Raha mbola tsy manana an'izany, aza mieritreritra ny andigana ray akory ao amin'ny fanjakana. Paster Rodolphe, masika loatra ianao. Tsisy fasiana ao anatin'izany, fahamarinana zany. Baiboliny zany antsika eto. Ary antsika koa zany pastera tsy maintsy tetoetra ty foana zany no ngotana lava eto. Iaino aloha zany, zany ny fahamarinana momba ny fahasoavana. Iaino zany? Mety misy olona mana fotoananao fa opportunité io mahatona saon'Andriamanitra ny loanao. Satria ianao olona ara-panahy fa tsy milatsaka eo amin'ny nofo mitondra ny adinao. Zay le maty amin'ny nofo ane, omboany isan'andro ianao lasa tombontsoanao ny fahitana ny zavatra rehetra sy ny fanoherana rehetra mba hahafahanao maneho fa efa présent ao anatinao le fahalemem-panahy ahafahan'Andriamanitra makasitraka anao amin'izay. Halleluja! Halleluja sa tsy halleluja? Zany ny fahamarinana momba ty fiainana ity. Mba fantatrareo amin'izay ny zavatra nitranga. Mosesy efa nambarin'Andriamanitra fa tsy mahazo miditry ny tany Kanana. Kanefa hitantsika efa mialohan'ny nahafatesany dia nahita ny tany Kanana izy, ary io tendrombohitra io efa tafiditra ao anatin'ny partian'ny Kanana. Vakio tsara ny Baiboly. Dikan'izay Andriamanitra zany napiditra azy ihany tao amin'ny tany Kanana alohan'ny hakan'Andriamanitra azy satria malahelo ny mpanompo ny Andriamanitra. Za rehefa mamaky an'izy dia misy fotoana tena hoe fiankely zany foky mieritreritra n'Andriamanitra hoe tena tiantsika loatra izy. Tena sarobidy eo masony ianao ny aina tolo fato anao Jesosy. Tsy tiany mihitsy hoe hitanareo na hoe ninona fananana be eto ambony tany, ninona fahasambarana eto ambony tany. Andriamanitra ohatry ny teteny zany hoe zanako. Trano fisokana io, trano ireharehanao be io hoe dimy amanenina nananao e. Io zavatra nananao eto ambony tany io, zava-pony io raha oharina amin'ny zavatra homaniko anao. Ny fiainana mandrakizay homaniko anao na ny lalaka lehanao any aza volamena. Ary akoatra zany manana ny tsara lavitra ny fandriako ianao hitafiny tsy fahalovana. Melohany ty moraloha ty izay mitady hamitaka anao sy mila lalana anao isan'andro. Dia hozy izy Andriamanitra, Paoly mety mafy ny zavatra lalovanao. Hitako daholo ianao le safosafotra ireny, toraham-bato, maty matetika, enjehana mafy.
fa zao nolazainy Paulio ampy anao ny fahasoavako, ampy anao ny fahasoavako. Ianao ve mahatsapa hoe misy fahabangany eo amin'ny fiainanao ka samanarina sy ambony lavitra metra no fahasoavan'Andriamanitra? Andriamanitra dia afaka niasa sy hitondranao any amin'izay tsy azon'ny hafa andehanana. Afaka nisitraka sy hita ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka ianao noho ny fahasoavany. Ary teto ny nahitako fa ny fahasoavana dia mitondra olona anankiray any amin'ny toerana tsy azo niza niza afa-tsy izay nahazo azy ihany. Zareo moa toko 7:15. Jesosy tsy nifidiny rehetra fa Petera, Jaona, Jakoba ny netiny tao tendrombohitry ny fiovany endrika. Ary magaga fa tsy nahitany Jeremia tao tendrombohitra, tsy nahitany Isaia koa nefa grand prophète reny. Fa Eli hitako teo dia Moïse rery. Reo niaraka taminy teo, zany hoe 5 zany ny totalina servante mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'i Jesosy, 2 prophète, 3 apôtre. Dia zao ny zavatra nitranga. Tsy fantatro hoe maninon'Andriamanitra no miteny an'izany. Fa matoy ianao zany zao tongeto androany mahainao zany afatra zany, ampy anao fahasoavany. Zany hoe ny fividian'Andriamanitra zany misy zavatra tsy ampahitan'Andriamanitra ny hafa fa men'Andriamanitra tombono an'izay nampahitana azy. Zany mahatonga antsika tsy tokony hoe hialina mahita ny hafa manana tombo mihoatra kokoa noho ny sasany ara-pahasoavana. Satria Andriamanitra tsy hoe atrekiny eo aminao daholo ny fahasoavana nefa tsy mifanaraka amin'ilay toe-po, fa ny fitombon'ny fahasoavana dia misy ifandraisany amin'ny toe-panahy. Ekenao hijoroana miaraka amin'ny ohatra manome fahasoavana bebe kokoa ho amin'ny manetry teny izy. Efa mba nijery hoe hatraiza mifatra amin'ny fanetry teny, fa nanao kajy zany no tokony anaovana calcul. Aza manao kajy hoe ianona ohatra manana fameja-pahasoavana ohatro, ianona ohatra manana fameja-pahasoavana ohatro, ianona hoa tena sambatra mihitsiny. No, tsy any fisehoany ivelany le izy. Fa mitoe-panahy, rehefa vitanao ny travy ao anatinao, mangataka amin'Andriamanitra isan'andro ianao, mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro ianao, tompo mba meo azy ny fahalemem-panahy zany, meo azy ny toetra zany, mba eritreretany hoe tsisy nampianatra amin'ny Mosesy an'izany hoe toe-pahalemem-panahy zany, fa maninona le izy ny tonga dia tao aminy. Dia zao no nataony Andriamanitra aneneny zany fanapahan-kevitra ao zany, fa raha ringany ireo dia anao ihany no afa-baraka. Satria ianao nitondra an'ireo aty. Nefa le opportunité misokatra ao anazy, raha ianao zany manana zany opportunité, tonga dia raha le ratsiratsy toetra, ako tanterekaraka ny sitrapony aho. Satria ho taranako. Fa izy tonga dia tsy nanaiky an'izany, natombo tsy ho azy. Ny hevitra manodidina azy. Dia ohatry izy dia manahoana zany ny amin'ny anina, manahoana ny amin'ny anina. Tsaroany teo daholo zany ny rehetrarehetra. Ianao ve raha manomboka mivavaka dia efa mba nisy fotoana mba nahatsiary hoe ianon'Andriamanitra mba tsaro mba to mandela ny fonao tena madio be mihitsy taio mihoatra noho ny tahinao ahy izy Andriamanitra, tena miangavy a Jesosy mba sy ho exploit eo fiainana amin'ilay zavatra rehetra tena ilanao azy. Sa mbola ao anatin'ny fonao na 4 taona manompo an'Andriamanitra dia te songadina manokana tsy fahalemem-panahy zany. Tena tsy izy zany. Fa zao azagaga raha Mosesy présent foana, nefa eny tendrombohitra ary Jesosy dia mbola atsona ihany raha Mosesy. Eli koa atsony, satria misy tombony mihoatra noho ny olona rehetra ny aretan'ireo olon'ireo teo ampanompony an'Andriamanitra. Io fiaretanao io ary zanak'i Jesosy isany, io fiaretanao io fanginana, misy zavatra mitady ampilelalela be nefany io mangina, misy valiny io, misy valiny io. Ary aza dino zany hoe valiny eo ampon'Andriamanitra zany ho an'izany. Ataovy amen mo tsara ho an'Andriamanitra. Ka ny zavatra rehetra izay mitranga nanakana ny devoly ianao, zavatra mety hoe tsy hitanao hatramin'izay dia azo ny fahasoavan'Andriamanitra livreny eo amin'ny fiainanao. Noho izany mila mahavantatra tsika ny lanja ny fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra dia hitantsika hatrany amin'ny testamenta taloha. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ambony noho ny fanoherana rehetra misy eto ambonin'ity tany ity. Ninona karazam-panoherana misy eto an-tany? Fahasoavana mbola ambony noho izany. Ka ny fahamarinana dia amin'ny fahasoavana fa tsy ao amin'ny lalàna. Ny lalàna dia nomena ampamirapiratra ny fahasoavana. Manampy antsika akafy ny fahasoavana sy ny fotsiny tsotra izao ny fisiany lalàna. Ka ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavany
tahaka izany koa ny fanampian'Andriamanitra rehetra atsika amin'ny mazaniny atsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Azadino fa rehefa namangy any Maria ny anjely Gabriel dia niteny hoe arahaba ry lahy noasoavina. Noasoavin'Andriamanitra mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao. Nisy ny fatra-pahasoavana mihoatra. Vehivavy kely any ambany vohatra Maria. Fa izy kosa aloha tsara fitondran-tena fa virginy. Itsy ny tempolin'Andriamanitra tena ny sokajiny tsara sy ny tehiriziny tsara mba hatateraka ny anjara voatendry tokony ho azy. Zany hoe tratra ny fahasoavan'Andriamanitra ilay tanàna kely atao hoe Nazareta na ny tany hatramin'ny Natanaela hoe moa misy zava-tsoa ve any? Zany hoe tena vaovao ratsy foana rehefa Nazareta. Fa mahavariana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady zavatra tsara ny mbohany zany. Fa Nazareta tanàna malaza ratsy tany nipoirany lasa tsara. Ka zao za te hiteny aminareo ny fahasoavana tsy ny faharatsiano mihitsy ny sakana. Fa ianao manohy manao ratsy ny tsy mety. Ao ve tsika? Ny ampisian'ny fahasoavana ary zay mahatonga ny olona manao fausse interprétation na diso. Fandikana diso ny atao hoe fahasoavana. Satria rehefa mamantatra ny lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'ny olona dia lasa mitatra ny sainy satria te hitoetra eo amin'ny ota izy. Dia Paul miteny nga ozy izy mbola hanohy anota ihany noho ny lehibe ny fahasoavana. Sanatria ozy izy. Satria ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mitaonanao anota satria mahalala ianao ny lehibe ny famindrapony sy ny fitiavana ianao. Fa ahatonga sainanao hiverina amin'ny planiny sy ny sitrapony mba hijoroanao araka ny sitrapony sy izay zavatra ty. Eto Maria, olona avy any Nazareta. Ary ny dikany hoe Maria raha dika amin'ny teny Hebreo dia hoe Mara na hoe mangidy. Ka ny fahasoavana dia mahita olona avy any amin'ny tanàna kely atao hoe Nazareta tsy dia malaza loatra. Lasa napisy laza tao Nazareta. Ary ny fahasoavana nanova amin'ny mangidy ho tonga mamy. Maria lasa soritra ny poiran'ny tao naka ny endriky ny nofony zanak'Andriamanitra. Ka ny fahasoavana nahatonga antsika hisitraka ny tsara ny fiainana rehetra. Sainy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra nitonga sy namangy an'ilay vehivavy atao hoe Mara mangidy. Ka ninona zany ngidy ny fiainana rehetra raha eo ny fahasoavana novatsiro an'izany dia miavaka mihitsy ianao na io aretiny io aza zao androany mety mangidy be le fanaintena fa hovan'Andriamanitra mamy ara-panasitranana io. Amen. Maria nametra-panontaniana. Ahoana ny atonga an'izany satria tsy mahafantatra izy ny atao hoe fahasoavana. Aza avela voafantatry ny kady sy lojika amin'ny fiainanao. Avelao Andriamanitra anio mba hiasa kely amin'ny fahasoavana raha mety ianao. Ka ny fanenjehana ny karazan-javatra rehetrarehetra misy eo amin'ny asa fanomponao toy ny hoe fanoherana, fanenjehana, teny ratsy, vesatra. Zao hoe aza miady amin'ny fisainana maha-olombelona. Avelao io tratra amin'ny fahasoavana amin'ny fanekenao ampitoetra ao anatin'ny fonao toe paleme mpanafotsiny. Rehefa izay ny zavatra mitranga miova ny zavatra rehetra aveleny miova ny zavatra rehetra. Andriamanitra ne tiako fantatsika fa Andriamanitra tsy manao zavatra ninina zany eto ambony tany ivelan'ny fahasoavany. Famonjena fahasoavana namonjy atsika. Fanafahana fahasoavana. Fanasitranana fanomezam-pahasoavana nomena Andriamanitra atsika. Dia izy Andriamanitra tamin'ny Paoly ampy ho anao ny fahasoavako. Ny kritera mahatonga anao hoe olona ho tahin'Andriamanitra tsy hoe ny karamanao ny be dia be. Na ianao manampahaizana indrindra, na ianao be fahasoavana sy be diplôma indrindra, be fitahiana sy be diplôma indrindra, fa fahasoavan'Andriamanitra. Estera rehetra tsy vokatry ny fahaizany miaingo e. Nahatonga azy nahataram-panjaka. Fa fahasoavana sy fampitapity avy amin'Andriamanitra. Rehefa nomeny Estera lanja Andriamanitra, dia nomen'Andriamanitra lanja ho amin'ny fanjakany aserosy-mpanjaka izy. Ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia azo atao no miteny hoe mety ny zavatra rehetra. Jereo ane le anjely namangy amin'ny Maria iny efa avy tany amin'ny Zakaria sy Elizabeta aloha. Zany hoe io anjely io zany efa nikajian'Andriamanitra tsara hoe Zakaria aloha vao Maria. Nandray anao mieritreritra efa maninona ny tara ny valim-bavako ry Zakaria zao efa nahazo. Ohatry ny taraiky izany Maria nefa neny Maria ngeza lavitra noho neny Zakaria. Ka raha teo Maria tsy ritra ny tantaran'ny Elizabeta sy Zakaria teo taraiky fa sony azy fa taratara fa ny amin'ny farany vao misy fahatsarana mihoatra indray. Avy eo Jesosy avy eo Maria. Mbola lehibe lavitra noho i Jaune. Fa nilaina aloha ny fisian'i Jaune ho fampaherezana amin'ny Maria.
Satria raha tsisy hitanareo le izy tsy hoe akory le pampaheriny lehibe noho izay ampaherezina amin'Andriamanitra zany tsy hoe rehefa ampahereziny ianao dia no kely noho izay pampahereny aloha non ny lainy jaune namoaka le voany fahalehibe le lehibe lavitra noho jaune navoaka ny jaune ka tsy zay mpamoaka akory ny lehibe zay mahatonga anao tsy maintsy atao ampamoaka aloha voavoaka zavatra misy le tokony indray tehaka aloha an'Andriamanitra mpamoahana aloha ianao mba iorona tsara am'le antipesina amen feny tena hoe simoa tsara Elizabeta ny kibony vozy Andriamanitra tamin'ny Maria mandana amin'izay vangio izy fa maninona tsy maintsy vangina satria ilaina mifankahita kaiky koa moa ty ny krismasy ilaina mifankahita le ao amboaka ary ilaina ny profesia avy any amin'ny Elizabeta ampahery amin'ny Maria nipitaka ny zanaka atao kiboko manano satria rehefa avy narabainy Maria anjely ny araba azy dia mila ny arabo Maria salutation fotsiny nataony Maria tamin'ny Elizabeta ny zaza ao kibo no mifankahita zany hoe ny fampaherezana zany avy amin'ny fifampiarabana dia misy heviny ara-panahy zay mahatonga antsika rehefa miaraba dia manao shalom na hoe tahin'Andriamanitra ianao fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao satria misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny tsaray avy zay mandray izay fiarabany izay ka ozy izy Andriamanitra tamin'ny Maria zay lazaiko aminao dia confirmation ny zavatra efa niteneniko taminao androany miteteny tsy hoe fanandramana akory Maria zay ny tiany tompo tenenina efa misy ny teo alohan'ny Maria lanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga mba hampijoro amin'ny Maria eo amin'ny anjara voatendry zany no ilanantsika mba mijoro vavolombelona ianao tonga eto za tsy maintsy mitory-teny pastera zay raha sy tendrenao hitory-teny pastera tena ohatrany hoe tsy vitako mihitsy ny mizara ny témoignage na pino anankiray dia hampisy fiatraikany eo amina pino be dia be mihatra lavitra no nitory-teny zay joroan'ny pastera eo ianao zany mila mijoro vavolombelona nareo be dia be miantso anao misy zavatra ohatrao pastera misy zavatra ohatrao tsy zany ilo mpaherezana anatin'izany fa le olona be dia be akaikinao mety misy manana ka mitovy aminao fa rehefa nikasian'Andriamanitra ny fiainanao mety velombelona ny finoany ianao zany no nitory-teny taminy ary andraisanao valim-pity amin'Andriamanitra mifamerenao ny voninahitra ny amin'Andriamanitra ko nareo mijoro vavolombelona halleloja za mahita fanao zavatra Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia jereo tsara ny zavatra misy karakarainy fahasoavana hatramin'ny vanim-potoana sy ny fanovanany zavatra rehetra ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mijona toko faharoa rehefa niova divay ny rano dia fahasoavan'Andriamanitra nitondra vokatra avy amin'ny méthode diso tsy nampozina eto ambonin'ny tany na chimiste taza mametra-panontaniana fa inona marina no nitranka rehefa nao jus de raisin ianao dia mila voaloboka potserina aloha raha divay indray dia mila fotoana elaela iotrehany vao tonga divay arakaraka ny iotrehany elaela no mampatsara azy fa teto ny dingan'i Jesosy le voaloboka sy le naotrika lava be fa tonga dia nomen'Andriamanitra le goût avy amin'le divay avy amin'le rano no vai no tonga divay dikan'izany ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra indray mandeha misy vitesse rapide céleste manova n'le zavatra tokony mbola hiaretanao mandritra ny 100 taona ho ataon'Andriamanitra ray volana zaragnatsy marety eka Andriamanitra ohatrohatr'izany zany ny fahasoavana rehefa mahatratra anao Andriamanitra zany efa mahita n'io fahasoavana io hoe capable amin'ny zavatra rehetra fa ianao tsy tonga saina amin'ny fisian'le fahasoavana ny fahalalanao ny fisian'io fahasoavana io dia tokony hampitandrina anao raha-pitondran-tena sy fijoroana iaina amin'ny fahamasina sy andeha amin'ny fahamarinana mba hampahazo aina n'io fahasoavana io ao anatinao ahafahany hafa misitraka an'izany amin'ny alalanao tovy amen na moa satria raha dinina io fahasoavana io dia afaka ampitomboan'Andriamanitra jereo ny tantarandry Filipo hoe Filipo tsy mila miaritra embouteillage zany Filipo zany zo afaka misakafo maraina amin'ny fitsasalatsaka dimy izy mbola ao an-trano fosy maro taratara mandosy tonga dia tonga eto izy maraina gaga be no sady Filipo tonga tsy taro anatina fivoriana izy satria transporten'Andriamanitra fotsiny izy miala amin'ny toerana faran'izay lavitra tonga akaiky na segonda dia tonga hitona amin'ny fanahy masina azy hitanao fahasoavan'Andriamanitra zany rehefa miasa misy zavatra be dia be dingan'Andriamanitra fa manino ny Filipo nahazo an'izany satria Filipo tena hitan'Andriamanitra fa olona araka amin'ny fony jereo ny ankonany fianakavian'i Filipo hitan'Andriamanitra olona tena mijoro tsika izany tsy le karazan'olona reraka be mitady an'Andriamanitra iny nefa tsisy fahasoavana
Tsy mahafantatra ny lanjany zany fahasoavana zany. Tsy hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra mahatonga antsika anompo an'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra sy ny teny eo amin'ny fiainantsika amin'ny fahasoavana rehefa tena manaiky tsika ny mpanompon'Andriamanitra marina. Io Philippe, mba antanio izy rehefa any an-danitra. Fa izy aloha ny expérience amin'ny Philippe, tsy ilaina ho any an-danitra fa eto an-tany. Anio hitanao iaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Nikodemosy niona tamin'i Jesosy, feno lalàna loatra ny ao anatin'ny fony dia tsy afaka miandray izy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsisy fo misokatra mihitsy ny Jona 7:20 ary ny 9:10 dia zao. Jesosy niteny taminy, ianao ve mpampianatra momba ny lalàna dia tsy mahatakatra momba ny fahasoavana. Satria ny tena véritable docteur de la loi dia tsy maintsy mahafantatra momba ny grâce na ny fahasoavana. Jesosy zany mitendra ianao tena mpampianatra lalàna marina tokony fantatrao ny lanjan'ny fahasoavana. Ary Jesosy miteny fa miboky rehetra nanomboka tany amin'ny lalàna sy ny salamo dia manondro anazy. Zay mahatonga miteny hoe tsy afaky-tsika ny teny hoe feno fahasoavana ny olona anankiray raha ohatra ka tsy mahatsapitsika ny asarobidiny zany atao hoe fiasan'ny fahasoavana zany tao amin'ny Jesosy Kristy. Ao dia ao aminy fandraisantsika amin'ny fahasoavana rehetra ao amin'ray. Ary tsika dia ny fronon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, zay le tany tsara iorenantsika. Lesona tamin'ny zoma ny sasabotsy. Zay tany tsara iorenantsika ary afafy ao aminy tsika mba hijinja fiainana avy aminy koa. Satria efa nomanin'Andriamanitra zany ny fifandraisan'le voa nomaniny tamin'ny alalan'ny fandraisana. Sy le toerana ao amin'ny Kristy amafazana antsika, mila maty eo amin'ny nofontsika, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika mba hisitraka an'izany voninahitra zany eo aminy. Jesosy niona tamina vehivavy Samaritana anankiray. Io vehivavy Samaritana io fantatsika tsara angamba amin'ny Jona 4:4 efa itsika tsenjery loatra. Io vehivavy io ny evangelista talohan'ny Petera sy Paoly. Vehivavy tsy mba niona tamin'i Jesosy ela be akory fa teo patsakana. Tsy nandalo délivrance na école biblique fa tonga dia nisokatra amin'ny fony dia tanàna anankiray nentiny teo amin'i Jesosy, tanàna ray. Ka ny fahasoavana rehefa miasa tsy ao anatin'le lojika hoe tsy maintsy mianatra sekoly baiboly aloha dia tsy ny feonanao mifanahy-mason'Andriamanitra fisokafa fonao ho an'Andriamanitra. Mahatonga ny fahatsaran'Andriamanitra epita ao anatinao. Iny le vehivavy nanomboka nanadiny siny iny no fahatsaran'Andriamanitra nahitako hoe tena resy zaka ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Ary sainy fa na vehivavy jiosy azy tsy nampiasain'Andriamanitra no ty Samaritany ty. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Rehefa miasa amin'ny toerana anankiray ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy misy fialan-tsiny fa tsy maintsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsisy excuse fa tsy maintsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tratry ny fahasoavana lehilahy jambatra any ambohako amin'ny Jona 5:7. Le malemina nandritry ny 7 taona teo farian'ny Betsaida fantatsika Bartimeo tratry ny fahasoavana, Lazarus tratry ny fahasoavana, natsangany kanefa maty farany. Mihitsy antsika misokatra ny amin'ny dingan'ny fahasoavana, ny verena tsara aloha miseza fiandrinan'Andriamanitra, manana fahasahiana anantona. Tsika mila manam-pahasahiana anantona. Ny solution manatona an'Andriamanitra. Aza manamely tena dia any amin'ny sisisiny any miovatsy, afaka miovy ianao. Inona ny tena tsy mety tonga dia tsory amin'Andriamanitra. Za tena mpijangajanga velona be mihitsy Andriamanitra. Ohatra, inenina nanalaza azy. Hatramin'izay nanamely tena foana. Enoa be dia be manko ny tratran'izany. Tena tsy mety nataoko revy dia iny miazona anao. Dia hitanao bitsibitsy Lucifera foana ianao. Ianao ny tsy afaka eo zany. Nataonao ohatro, le nataonao tany amin'ny lasa foana ny zonanao. Matoa Jesosy nitsoraka tany amin'ny lasanao, vonina izy ny anadio anao. Ny fanamaivananao ny famonjena mahatonga anao manamely tena. Ary eo ny mety hadiso anao. Satria ny disponibilité amin'ny fahasoavana ngeza lavitra. Noho ny fiodinana vitanao teto ambonin'ny tany ty mitambatra. Tsy ratsy ny Moïse zany ianao sady namono olona hitamaso mihitsiny. Fa jereo. Namono olona ane Mosesy. Misy dikany ireny matoa sokajiana ao anaty baiboly avy namono Egyptianina izy. Avy naninona koa izy nanompo sampy. Nekuoka tamin'ny amatoa tao an-trano tao sy tavela tao. Isaky marainy faharoa tsy maintsy mekuoka amin'le sarina vorona be ohatr' zao vorona dia taona izy menakavy. Tao Mosesy. Fa rehefa tratra amin'ny fahasoavana sy ny fifidianan'Andriamanitra satria misy fanekena tamin'ny Abrahama. Dia ohatr'izay ny fanekena tamin'i Jesosy. Mbola mihoatra lavitra ny fanekena tamin'ny Abrahama. Tehitehany aminao tsisy faharatsiana nataonao teto ambony tany ka tokony hahatonga anao hanamely tena be loatra hoe za hiala amin'izay fa Andriamanitra tsy tia atsony. Raha mbola misy fofinainy eo mba havorinao miverena amin'ny Jesosy fa miandry anao izy. Mbola feno andro fahasoavana zao aza manamely tena miova tsara. Ataovy tena miova ianao.
Zay kosa aloha ny condition. Aza milalao fahasoavana. Raha ny tokony izy Davida tamin'ny Mefibosety fahasoavana ireny. Voalohany indrindra taranaka Saoly izy. Faharoa kilemaina izy ny lalàna tsy tokony hampiditra azy ao an-tranon'i Davida. Mefibosety io. Fahatelo manodidina azy nanakana azy. Tsy ho ao an-tranon'ny Davida na anisan'ny olona ary sakafo aminy. Fandingan'ny Davida daholo amin'ny Samuel faharoa toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Dingan'ny Davida. Ty mba miteny taminy hoe le olona tadiavinao ane olona malemy kilemainy Mefibosety zay sisany ao taranaka Saoly. Zany hoe sakanany mihitsy zany tsy tokony ngamba mieritreritra ny ty ba hoe tena tokony zavatsy izy. Fosisy Andriamanitra no ny fahasoavana apekary Mefibosety adiny daholo ny zavatra rehetra. Noho izany ny fahasoavan'Andriamanitra atonga mason'Andriamanitra jamba tsy mahita anao fa mahita ny nataony Jesosy ho anao. Fahasoavana zany. Noho izany androany Andriamanitra tsy mahita olona marary. Andriamanitra mahita olona salama. Androany Andriamanitra tsy mahita olona lava ranjanona be ohatran'ny Goliata ka tena hoe adversera faran'izay ngeza. Fa Andriamanitra mahita Davida kely mandresy Goliata satria manana teny velona ao anatiny. Ary amin'ity marainy ity torinao indray zao. Ka ny fahasoavana tsy misy adversera zany. Tsisy adversera mahajoro natria amin'ny fahasoavana. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny tamin'i Davida fa maninona ianao manisany Israely? Fa ngadininao fa Moizy rery nampiasaiko ary tena ny teny tanany. Mahavariana. Le lamboretika ny lasa nahery tamin'ny teny sy fahefana. Le lamboretika mahery amin'ny teny sy fahefana. Ka io tsy miankina amin'ilay hoe mitory teny be le pasteur satria mahay mandrindra teny be, mahafinaritra be ny zavatra teneniny. Tsy any le izy, tsy any no mikonty. Raha mpisafidianina azo ina ny tianao, boretika fa ampiasaiko be. Sa malama vava fa tsisy nininina mitranga fa mahafinaritra ny sofin'ny olona fotsiny zavatra teneniny. Aleoko boretika fa ampiasaina oatra Moizy. Satria fahasoavana tsy aseho amin'ny hery amin'ny teny mahatona fa mifaneho kery ihany koa. Tena natsapako fa ny fahasoavana ke tsy misy adversera. Aza miady amin'ny fahasoavana zany miavana aminy. Nasandatra raha Mefibosety rehefa hitan'ny fahasoavana nefa olona nahilika fa tsy tao anatin'ny tantara ntsony. Lasa voasoratra ao anaty Baiboly tsy fidiny ny anarany. Ohatra efa nanomboka amin'ny fahafanany ny tantaran'ny Saoly sy ny fianakaviany tany aloha rehetra tany. Mamindra toerana anao ny fahasoavana rehefa hitany ianao ka tratrany. Mahita amin'izao androany zao fa ho tratran'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao androany. Ary satria miasa eto ny fahasoavan'Andriamanitra dia fantatra fa izay fahasoavana izay koa ny hanokatra ny fonao hampiaiky ianao amin'ny fahadisoana rehetra. Ka tonga anao hiteny amin'i Jesosy hoe noho ny fahasoavanao Jehovah Andriamanitra. Ny zavatra indraindray hitanao io toetra io mihitsiny, io toe-po io mihitsiny mahatonga n'Andriamanitra mbola tsy tena hoe miasa. Satria tsy tiany ianao hialika ao ambadiky io fa isaky ny miseho ilay izy dia miseho ilay vokatra ilay toe-po dia eo mahatonga n'Andriamanitra tiany tiako esorina fa io fotsiny sakana anie. Za tsy mahela ny teny fikasako fa io fotsiny, io toe-po kely io fotsiny. Andriamanitra tsy azotsika negosieny zany ataovy moa fa rehefa sady ataovy ihany ilay izy fa rehefa eny an-dalana eny amboamboary fotsiny. Tia ny tompo gomaina mihitsy io toetra io tena tsy ao. Gomaina. Fafana. Ataovy tehaka mafy moa an'Jesosy. Tia pesoriny io. Andriamanitra zany tsy afaka ny hoe za tompo mbola tena misy fo kely matsaratsara velatsikely fotsiny. Ilay zany le tsy rehetrarehetra efa ao anatiny daholo fa ivelany kely fotsiny. Mba io ao anatiny io fa rehefa voatany iova ihany. Toy Andriamanitra hoe ny fitahin'i Jehovah mampanakarena anakary tsy azo ny fisasaram-piatsaram-bela tsy ho ampiny zany. Ao ve zany? Dia tsika zany mamaky an'Andriamanitra ny fiovampotsika. Io fo io tandremo fonao mihoatra n'izay tokony ho tandremana. Mba fantatrareo fa tandapy Etopianina kely jentilisa ho an'i Jerosalema tsy mahazo miditra amin'ny tempoly akory izy isa-taona fa ny velana izy dia mba eo maheno an'ilay miantso an'Andriamanitra mitovy amin'ilay ao anatin'ny trano. Isa-taona hitan'Andriamanitra mangetahitana azy nefa lalandiso nandehana amin'ny fandriamanitra ny tao anatin'ny fony. Avy ny Etopia. Ny ary amin'ny terrain ary Samaria amin'izany efa folona. Philippe Renard Bonke.
Halleluja. Amanalina be deabe ny mihaino anazy, be deabe ny sitrana. Fifaliana be tao Samaria. Fifaliana. De nijinona tsony Filipo. Anao fiderana eritreto amin'izany. Fiderana be zany. Manodidiko. Hozy Andriamanitra tamin'ny Filipo. Elao daholo reto mpandihy reto sy reto mpivory rehetrarehetra reto. Hatramin'ireo pastera sy ny rehetrarehetra ireo elao daholo. Teto Filipo. Tompo, fa misy inona? Natahotra zany izy hoe tsy nakasitrana le fanompona. Misy olona anankiray izay ary. Tsy ireo 50,000 reo fa olona anankiray ary. Dia andao hiaraka amiko. Tsito Filipo. Taitra daholo rehetrarehetra. Nakaizy Filipo. Filipo, mamarana fotoana ianao. Mamarana fotoana ianao Filipo. Jerevana. Tsito Filipo. Hozy izy zareo. Ny olona rehetra mitady an'Andriamanitra. Ny olona rehetra mitady an'Andriamanitra. Fa tsy ny olona rehetra mitadiavin'Andriamanitra. Tady azy mila fanasitranana. Normal. Ao amin'i Jesosy ny fanasitranana. Tsy diso ianao. Tady an'Andriamanitra amin'ny ara-bolako, amin'ny ankonako, vady tsy mody, ankonana misotro toka, vola tsy miditra, fiainana tsy mandeha amin'ny laoniny. Zavatra hita maso be deabe ilana an'Andriamanitra. Tsy diso ianao. Tonga ho amin'izany Jesosy amin'ny fahasoavany. Tonga ho amin'izany Jesosy amin'ny fahasoavany. Tsy diso ianao. Sangy. Tsy izay nitadiavy Jesosy. Fa izy koa anatin'ny olona be deabe zany, ianao zany tonga eto hoe aiza hoy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tonga dia nilokalizenao ilay izy hoe tena zay teny zay ny ilaiko. Fa Andriamanitra koa mijery amin'iny fotoana iny. Iny zany efa lefany amin'ny fotoana mijery. Jerena ohatran'izao le olona tena araka amin'ny fonony tsy tao anatin'ilay 50,000 nanatrika an'i Filipo. Fa tary amin'ny lalana makany Jerosalema, tandapa Etiopiana. Tozy Filipo. Andriamanitra tamin'ny Filipo, lasa ianao makany. Dia tonga dia teo akaiky ilay tandapa Etiopiana izy zany hoe ngamba mba nataon'Andriamanitra tsy tonga dia hoe nijoro hoe madoboka be ny fon'ilay tandapa Etiopiana raha tonga dia hoe iny dia nitsiry teo amin'ny seza teo Filipo tonga eto anakaiky ianao fa nran'Andriamanitra. Tonga ngamba dia hozy ilay tandapa Etiopiana. Hoe taratoko. Satria nisy olona tonga tampoka teo akaikiny. Tsy izay ilay izy. Tsy ilay olona tonga tampoka teo akaikiny. Fa mety hoe nanantona taty aoriana amin'izay Filipo dia io aloha io. Manao ahoana ianao raha tandapa? Ny rahan'i Jesosy mba haka. Fianao ny tena mangetaeta. Sokafo ny baibolinao ary jereo hoe inona ny zavatra teneninao? Isaïe 53. Mba fantatrao ve ny hevitra teny io? Tsy fantatro izay lazaiko. Tonga dia nitorony amin'i Jesosy izy. Toy ilay tandapa Etiopiana. Zay nefa nandrasako ela. Inona masaka anahy? Io misy raha. Hitanareo, mirosoa ianao tao batisa. Filipo ary natao nanjavona mihitsy andresy lahatra ilay tandapa Etiopiana mba tonga azy atao batisa. Resy lahatra ilay tandapa Etiopiana. Tena atao batisa. Indro manaka indro rano inona masaka anazy atao batisa. Misy batisa zao amin'ny herinandro dia efa manomboka misy sabotsy. Dia sabotsy heriny sorata ianao anarana. Amen amin'ny heriny. Alleluia. Famonjena aloha ny fototry ny zavatra. Rehetra mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Ovaina amin'ny lanitra ny tanantsika ataontsika isotra n'Andriamanitra ny fototsika manontolo. Sotra tompony vokatra sy fahatsarana miafina ambadiky ny fahasoavana. Voarainay androany ny lesona momba ny fahasoavana. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahasoavana tokoa izay. Tonga eto izay miaraka amin'ny fonay iray manontolo mangataka izay ny famindram-ponao. Amin'izao andro ny fahasoavana izao izay dia menao fahalalana hisitraky ny famindram-ponao. Ary menao maimaim-pony zany mba tonga ny tsy hanamely tena fa afaka mianokatra ny ao anatiny tanteraka andray izany teny fahamarinana izany. Sotra Jesosy ny zavatra rehetra izay nataonao tena tianay ianao. Mafy aminao no mijery hoe manompo sampy ny olona. Tsy tianao no mahita ny olona mivily lalana any amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka mametraka eo amin'ny fiainany karazana ody. Isolo ny toeranao amin'ny fiarovana, amin'ny famatsiana, amin'ny fitiavana.
na amin'ny fanambinana fa tianao ianao le Andriamanitra tompony fiainana no mitasy momba azy ary matateraka eo amin'ny fiainana fahatsarana mihoatra amin'ny lafim-piainana iray manontolo. Tsy mampalahelo anao ny fiainan'ny olona ao anaty fijangajangana, ao anaty faharatsiana, ao anaty faharatsiam-pitondran-tena, ao anatina fanirian-dratsy, ao anatina filalaovan-dratsy. Tena tsy tianao zany Jesosy. Fa noho ny fahasoavanao dia mandefitra ianao, manetry teny ianao, maniraka mpanompy ianao, milaza ianao sy miantsoantso ianao, mbola ahafahany tsiray avy mivenina miala amin'ny faratsian-drera satria vanim-potoana amin'ny fahasoavana zao. Aza velana rarotra an'izany famindram-po zany zay Andriamanitra. Fandroany zay. Tena matsapa-teny zay ny alehiben'ny fitiavanao. Sokafo ny vavanao. Na inona tontolo ny hevitra rehetra mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Nina vesatra rehetra mahatonga ny fanan'Andriamanitra tsy azo hainao ny fiainanao. Sokafo ny vavanao dia mitenena manokana amin'Andriamanitra. Aza mijery nizaniza. Raha manamary tentsika mieritreritra fefa-tanteraka tsika ny olona faran'izay tsara indrindra dia no faran'izay ratsy indrindra hitan'Andriamanitra eto androany ary ianao ny tena tokony ova voalohany mihoatra noho ny olona rehetra androany. No zany androany tsy fotoana ny fanamarina tena, tsy fotoana hijerevana sy tanisana ny zavatra tsara vitanao, fa fotoana hitenenanao amin'Andriamanitra ireo zavatra mbola tsy tanteraka, na zavatra mety hoe tsy araka ny sitrapony. Nefa misy fotoana tohizanao satria lasa fahazaran-dratsy iananao. Teneno Andriamanitra androany maraina. Topo zany toetra zany androany. Vonina ny anao divorce amin'izany. Hisaraka amin'izany androany. Mba tsy ho fiainako tsony. Raiso ny rahan Jesosy, raiso tonono ny vavanao, raiso ny rahan Jesosy. Raisiko ny rahan Jesosy androany Jesosy. Anadio aho. Ho afaka ny fahotako rehetra. Manapa-kevitra zao Andriamanitra. Fandeha araka ny sitraponao. Tia Jesosy eo. Raiso momba manontolo. Raiso ny fiainako. Raiso ny aiko. Raiso ny fanahako. Raiso ny tenako. Raiso momba rehetra. Anao a Jesosy eo. Sotra amin'ny famindram-po, sotra amin'ny zavatra rehetra, sotra amin'ny fahasoavana. Amen. Ndao tsika tia tanana mafy eo an'Andriamanitra. Asio tia tanana mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo toerana tompoko. Mahazo toerana vetivety. No fanaritra tsika eo an'Andriamanitra filazana fohy. Filazana fohy azadino fotoanantsika zomary vetry amin'ny trampokon'olona Analakely ary ny sabotsy any amin'ny espace Christmas mahagaga any amin'ny espace oazisa Ambomanambola. Io toerana moa zany sy ny plan efa fantatsika ihany, efa hoasehoantsika any amin'ny FB. Ary misy fandraisana anjara ao anatin'ilay marina. Fa ny fandraisana anjara rehetra ao anatin'io dia ho fanatotosantsika, ho atota tanteraka amin'ny fanatotosantsika, ho dépensena tanteraka ho amin'ny fanatanterahana ny asan'ny centre. Zay tsy maintsy hoe hietrehantsika amin'izay satria tsy possible intsony ndraindray tsika eo Analakely, ndraindray tsika tsy eo Analakely, ndraindray tsika aty, ndraindray tsika ary. Dia tsara tsika mba misaina an'izay hieritreritra ihany koa tsika tanto manomboka asiana fotoana zany ataontsika hoe sabotsy hariva ohatra hanazarana antsika tsirairay avy any amin'ilay toerana rehefa minotona ho avy iny raha tsy mbola mivenena amin'ny raha lanitra Jesosy. Amen. Dia tanterahantsika momba an'izay. Ataovy azo antoka ny fahatongavanao mandritra ny fotoana io fa tena fotoana miavaka sy spesial le fotoana amin'ny alalan'ny fanontronan'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ilay hoe iza nitondra ny tenin'Andriamanitra. Fa tena mitsotra aminareo fa na Daniel aza nitondra ny tenin'Andriamanitra na i papakely eto aloha eto nanao azy dia ho ampiasain'Andriamanitra izay olona ajorony eo. Fa tongava fotsiny ianao fa hitanao Andriamanitra. Fa nefa na izany zany dia miaraka ao tsika amin'ny fotoana io fa aza mieritreritra ianao seto sady hoe pasteur sa ahoana. Eo tsika amin'izany fotoana izany ho voninahitr'Andriamanitra. Ka io miankina amin'izay fanendren'Andriamanitra izy nitondra tenina izy nitondra fa miaraka eo aloha tsika. Amen. Dia hafa mafy be ao an'Andriamanitra. Tsika zany mila miala amin'ilay hoe fijerevana olombelona satria tsy olombelona mihitsy nitoritsika fa Jesosy nitoritsika. Fahasoavan'Andriamanitra nijerentsika fa tsy olona. Tsika rehetrarehetra olona mitovy daholo manana ny fanan'Andriamanitra ao anatsika. Mety toeram-panompoana amin'ny mampitandrina apôstôly, evangelista sy anina ministera ilay izy. Fa tsy midika akory zany hoe miavaka noho ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ny ao anatin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny.
ilaina ny fifanajana, ilaina ihany koa ny fametrahana ny zavatra rehetra hoe eo amin'ny toerana tokony hametrahana ny tsirairay avy arak'izay voalaza amin'ny baiboly ihany. Tsika tsy mivoana amin'ny baiboly zany fa tokony ho Andriamanitra rery no atahorana. Ndao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Fotoana tsiny zao iveriny Jesosy. Tsisy dénomination amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Tsy misy hoe hvkl ary ty pentekotista mitambatra. Ry Jesosy mamonjy karaha va ianao tavela amin'ny fifikirana amin'ny titre hoe fa mihitsy ny anina dia ny dénomination anao no indraindrainao eo. Manompo sampy ianao zany. Satria ny tena hafa indrindra tsy le fiangonana misy ianao, tsy le titre misy ianao, Jesosy Kristy avy ary Nazareta no ilainao. Zay ny ankoatran'izay tsisy nininona. Amen. Noho zany mila mianatra tsika dia ny androany satria tsika iona amin'ny Jesosy. Ary amin'ny fotoana iona tsika amin'ny Jesosy ifakahita amintsika ary hitantsika tokoa izay endriny. Fa manomboka izao tsika mila manovana eo anatintsika manaiky anahaka an Jesosy. Manaiky anahaka an'iza hoe pasteur Vololona afaka manantona vetrany ianao raha anao réservation amin'ny pasteur Vololona ny amin'ny fotoana amin'ny sabotsy io. Ary zay ranao réservation rehetra fa mbola tsy nandoa dia ngaviana mba anefa izany amin'ny kitsopo melohan'ny fotoana satria efa kaikiany ny asabotsy. Amen na satsy amen. Mariana moa zany fa eto pasteur Jesosy taontsika rehetra amafisiny eto androany fa ny 31 décembre atsika misy fotoana ihany koa lahady amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 ora amin'ny trampokon'olona Analakely ten'Andriamanitra tompoko. Misy fotoantsika 31 décembre azadiny zay. Amen. Fotoana andraisantsika ny teny mandritry ny tombaovao indray avy amin'Andriamanitra. Tsika aloha zany dia olon'ny teny. Amen. Olon'ny tia tenin'Andriamanitra tsika rehetra. Mitsangana reo mitoerana misy ianao afaofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy tamin'ny fotoana androany misaotra tamin'ny famanginao androany, misaotra ny amin'ny sitraponao androany, misaotra amin'ny zavatra rehetra androany, misaotra amin'ny retolona sarobidy rehetra androany zay tonga teto zay inoko fa nandray zavatra avy aminao. Teny mpiainana, teny fahatsarana, fahasoavana niraisin'izy ireo avy aminao. Dia mino fa raha ody ny tsirairay avy dia ody miaraka amin'ny vavolombelona izy. Ody miaraka mikasika amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy. Ody miaraka amin'ny fanasitranana, amin'ny fahasalamana avy any ambony. Teneno Andriamanitra sady kasio ilay faritra marary ianao raha misy faritra marary, kasio kely fotsiny dia teneno. Tonga dia amboarina saina sady miteny ianao vita momba anao hoe tsy maninona izany intsony ianao fa Jesosy efa nanasitrana anao. Afaka hoe tsy miverina intsony ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitahanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.